Hello! Mbola tamin'ny fashion tips ihany itsika ary ny lohahevitra ny aminao fa hoe maro be isika efa niandrasy teto amin'ny zana-pandarana dia mikasika ny bal de promo. Ahoana ny fomba fiakanjonao mba ho miavaka tsara ianao rehefa manatrika ny bal de promo anao izay. Dia ireto misy karazany robe tsara tarehy be anankitelo aminao fa hoe tianareo be ary mety tsara mihitsy amin'izay thème izay. Rehefa hoe bal de promo izany zany hoe tena hoe tapitra izany ho fianaranao dia hivoaka amin'izay zany hoe tapitra amin'ny faratapony mihitsy zany hoe tena hoe mila manao fiakanjo miavaka be mihitsy ianao dia izay ny antony hitondrana azy atao amin'ny fashion tips. Ity voalohany ity dia raha somary manana teint somary foncé kokoa zany ianao dia mety be aminao ity robe ity robe pailletée dorée tahaka izao hitonareo izao. Afaliana tsy ompitraatra izany hoe nahavita fianarana izany ka natrika bal de promo. Ity robe voalohany ity zao dia robe lava doré pailletée. Hitanao amin'izao fa glamour tsara izy. Raha ny endriny aloha dia manara-batana ilay robe ary lava be hatrany amin'ny tongotra ny halavany. Hafa ihany aloha hoe vao hoe hanatrika bal de promo dia robe lava no anaovana. Raha vehivavy somary zarazara ianao dia mety aminao tsara mihitsy ny robe miloko pailletée na doré tahaka izao. Tsara foana moa ny kiraro anaovanao mifanaraka tsara amin'ny akanjo anaovanao. Eto zao dia talon à chaîne miloko fotsy no nampiarahantsika tamin'ity robe doré ity mba tsy hoe ho fenofeno be ny lokon'ny postika. Mino fa tena tianareo iny tsy adino ilay talon izay nampiarahantsika tamin'ny teo aoka fotsiny miavaka tsara ianao raha iny robe iny no anaovanao. Ity faharoa ity indray dia tsy latsy amin'izay somary sobre kely ihany aloha izy satria ilay teo tsika somary extravagante kely dia somary sobre indray. Eto izy avoala ilay robe ary nampiarahantsika tamin'ny talon avo mitovy mifanaraka tsara amin'izay tahaka izao hitanareo izao. Ity faharoa ity dia robe longue à voile indray. Eto izy dia miloko volondavenona mangirana tahaka ilay teo aloha fa raha ny teo aloha somary pailletée dia eto izy somary argenté indray. Ny tapany ambany dia misy an'iny dakany be iny ihany ary misy an'iny karazana voile volondavenona iny izay mameno azy. Ny kiraro moa dia hafa kely satria modèle tsara be ary talon ouvert hatrany no nampiarahantsika taminy. Ampiarahana make-up tsotsotra somary glamour kely dia vita ny postika. Hitantsika teo hoe ilaina tsara mihitsy ny mahalala ny morphologie-anao ahafahanao misafidy ny robe mifanaraka amin'ny vatanao. Fa ity loko fahatelo izay hoentiko aminareo ity dia miloko mena. Ny loko mena raha hoe anatrika bal de promo izany dia ny loko mena dia loko mety amin'ny morphologie rehetrarehetra zany hoe tsy sahirana ianao raha hoe misafidy an'izay loko mena izay par rapport ny vatanao. Dia antony safiditsika ilay loko dia nampiarahantsika tamin'ny ity kiraro ity escarpin rose gold tsara tarehy be tonga dia afaka jerentsika. Ity fahatelo ity dia somary robe longue ihany ary miloko mena izy eto ary manche longue. Raha teontsika niresaka ny teint sy ny akanjo mifanaraka aminy dia ny robe mena indray dia mety amin'ny morphologie rehetrarehetra. Izany hoe raha somary kelikely ianao na somary ngezangeza dia mety aminao ity robe ity. Ny ampiarahantsika aminy moa dia escarpin izy eto miala amin'ilay talon ouvert. Izao jeto tsara itsika ary ny lokon'ilay escarpin dia doré no nampiarahantsika taminy.